Salama tompoko, androany isika dia ndao raha hiresaka ny mahakasika ny akony fampielezan-kevitra izay ataony Lalatina Rakotondrazafy amin'izao fotoana izao eny amin'ny faritry ny faratsifo sy ny manodidina eny moa no anaovany an'izany fampielezan-kevitra zany amin'izao fotoana izao. Ary hita sahady aty am-piantahana fa tena vorolanina ny vahoaka ary maro anisa ireo vahoaka manaraka an'izany Madame Lalatina izany amin'izao fotoana izao. Fa milohany idirantsika lalandalina mahakasika an'izay dia manasanao hatrany anaraka ny vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny manao commentaire amban'ity vidéo ity mba afahana mandravona ny hevitra rehetra eny anaovantsika vidéo manaraka eo. Azadino ihany koa ny milike ny vidéontsika ary tsarovy ny miabone amin'ny chaîne-ntsika mba afahanareo manaraka tsy tahapaka ny vidéo zay lefany amin'sesy izy tao gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrelintsika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Atsipoko aty am-piantahana sahady ny mahakasika ny commentaire ireo olona izay manaraka tsy tahapaka ny vidéo lefany tao gasy dia misy amin'ireo olona no matetika milaza amin'ilay hoe aza dia mitsikera loatra ny fitondram-panjakana ianareo atao gasy fa mety hampanahirana izany. Tsara ny mampafantatra atsika aty am-piantahana fa izay avy aty amin'ny atao gasy tompoko dia tsy mba mitsikera ny fitondrana misy mihitsiny ary tsy mba mitsikera ny izaniza fa miezaka mitatitra ireo vaovao izay miparitaka ao amin'ny Facebook ao ho antsika rehetra izay mpanaraka tsy tahapaka ny atao gasy mba afahany tsirairay maharaka ny vaovao izay miparitaka sy miely manerana ny tambazotra tserasera Facebook ao. Nataonay izao rehetra izao ho mariky ny fitiavan-tanindrazana sy ny fitiavana ny malagasy rehetra ary mba natao hizarana ny vaovao izay tena misy marina amin'ny tsirairay avy any an-tokantrano any. Iny ary ny amin'iny fa ndao ary idirantsika ny mahakasika ny akony fampielezan-kevitra izay ataony Madame Lalatina Rakotondrazafy any amin'ny faritry ny faratsiho any amin'izao fotoana izao. Hita taratra sady aty am-piantahana fa maro dia maro ireo mpanaraka ny Lalatina raha any amin'iny faritra izay anaovany fampielezan-kevitra iny amin'izao fotoana izao. Isaky ny mandeha dia hita fa vorolanina ny vahoaka ary tena mifanitsakitry mihitsy ireo vahoaka marobe izay manaraka Lalatina amin'izao fotoana izao. Ambiance tanteraka ary hipoka foana ny kanja izay ale rehetra any amin'ireny ambanivohitra rehetra izay andalovana iny. Ary ny azy dia efa nambarany sahady aty am-piandohana tsy miandry holany izy vao andray andraikitra sy hanamboatra na koa hanolotra ireo zay voatsirambiny tanany na dia mbola tsy lany aza izy dia efa miezaka manao izao ezaka rehetra mba ahatonga ny vahoaka hatoky azy izao satria tiany iny faritra ilatsahany iny ka zony sy adidiny izany ny manome izay voatsirambiny tanany ho an'ireo vahoaka rehetra any amin'iny faritra iny. Olona mivavaka Lalatina ary olon'ny finoana ihany koa ka sarobidy loatra aminy ilay tenin'Andriamanitra manao hoe sambatra ny manome noho ny mandray ka izay no antony mahatonga ny Lalatina tia manome ireo vahoaka rehetra izay miandrandra azy any amin'iny faritry ny faratsiho sy ny manodidina iny amin'izao fotoana izao. Toy izao manaraka izao ny akony fampielezan-kevitry ny Madame Lalatina tamin'ity herinandro ity raha ho amin'ny faritry ny faratsiho sy ny manodidina iny. Commune Miandarivo Faratsiho aleo aloha ifamitan-tenina sy famahandalitra eto amin'ny FB eto indray isika ho isatrany. Fangatsy hoe tsy tian'olona mihitsy iny Lalatina iny toa mahasarika olona be foana izay toerana rehetra alehany nefa vao pré-campagne. Ny tany amin'ny commune Miandarivo izany moa dia vahoaka be analikisa no niandry azy sambany mihitsy vao nisy mpanao politika nahavory vahoaka be tahaka nireny hatr'izay raha Miandarivo. Marina aloha fa vahoaka be fa tsy fitiavana ny Lalatina akory nahatongavan'izy ireo teo fa hijery spectacle hijery artiste fotsiny hoy Lalatina hatrany ka tsy nisy artiste angena iray azy izay hetsika rehetra nataony fiainana tamin'ny vahoaka izay nataony tao amin'ny faritra iny hatreto dia vahoaka ramadaholo zany ireny olona ireny fa tsisy tian'ny Lalatina izany hoy Lalatina hatrany. Dia tamin'ny commune rehetra izay vahoaka ramadaholy aiza no naha possible an'izany izay fotsiny fa zabe fanontaniana olona vahoaka rama ireny fa tsisy an'izany hoe tonga hijery ny Lalatina izany fotsiny mihitsy ireny olona ireny fa raha ny fanenjehana sy ny fanasoketana any Lalatina isan'andro atao amin'ny tambazotra tserasera Facebook ato tsy possible mihitsy iny faratsiho iny no ahavoriny ireny olona marobe ireny. Dia mbola toy izy ihany ny famitantena dia tampeno ihany ny maso na dia efa ireny aza ny zava-misy eny an-kianja dia aveo voizy fotsiny indray hoe halabato raha lany Lalatina io satria manko ianareo ilay minia tsy mahita mihoatra noho ny jamba. Indro zareo kontsara aloha ny akony fandraisan'ny vahoaka tany Miandarivo Faratsiho dia tsy tompona andraikitra aho raha misy ny sorena mijery azy ity hoy Lalatina hatrany. Taorian'izay dia nitohy tao valabe tokana Faratsiho lasa foana isika horakoraka ny ansahona fa tsy boboka no tompony rano hoy ny fitenenana.
isika tsy namana izay mihemitra ary tsisy mahasakana ny fitiavana tsy hiampita eo amintsika sy ny vahoaka ny faratsio. Anjaran'ny komina Valabetokana indray no nandray ahy. Komina anisany kely izy raha ny isan'ny mponina no jerena fa dia tomefy vahoaka ihany koa anefa tamin'ny asabotsy 17 aprily 2024 lasa teo. Averiko hatrany tsisy fankahalana mandresy fitiavana izany. Nahazo ny tsodrano ny ray aman-dreny tao an-tanàna isika. Nahazo ny tonombavaky ny mpitarika fivavahana tao ihany koa. Nisitraka ny fanohanany fikambanam-behivavy izay voasolitena ny tenin'ny fahavononany hiaradia sy hampandany hatramin'ny farany. Ny ben'ny tanàna raha teo moa miaraka amin'ireo lohandohan'ny mpisorona amin'ny fokotany rehetra mandrafitra ny fokotany dia efa vonona tanteraka. Nataiza nale dia nahavelombolo ahy hatrany ny fahatsapako hoe tena miandrandra fatratra ahy ny vahoaka ny faratsio. Tsy handisy fanantenana azy ireo aho Ilalatina. Fehiny dia hita fa tena vehivavy sahy ary tena vonona raha Ilalatina. Ary tena raha mbola samy vehivavy dia miavaka Ilalatina amin'izay fahasahasahiny izay sy eo ihany koa ny fahaiza-manaony. Satria olona nianatra Ilalatina ary tena olona azo lazaina fa manam-pahaizana ihany koa. Ka isan'ny vehivavy azo lazaina hoe femme forte no sady femme battante raha Ilalatina. Ary tsy manaiky lembenana mihitsy izy niza no hijoro eo anoloany eo. Satria izy dia vehivavy vonona ary tsy maintsy miady mafy izy raha ho an'ny fitiavan-tanindrazany sy ny faritra izay hirotsahany izay. Eo ihany koa ny fahitana any Lalatina hatramin'izay raha nahatsikaritra isika dia olona izay tsy mba mivaova loko politika izany Ilalatina fa ny azy dia azo lazaina fa olona tena loyal izy amin'io antoko politika izay miaradia aminy amin'izao fotoana io. Ary hitantsika tsara fa niady mafy Ilalatina ary nizanizany manakina sy manaratsy azy dia miezaka foana izy manao ny tsara hatrany ary tsy mba mamaly ireo rehetra izay manaratsy azy. Ka noho izany dia tsapa ihany koa ny fahatsapany Lalatina amin'ilay teny manao hoe valio amin'ny tsara foana ireo fankahalana rehetra izay ataon'olona anao. Ka izay foana ny azy fa izy dia tsy mba mamaly ary tsy mampiontsina azy mihitsy niza ny fanaratsiana izay mahazo azy indrindra fa ao amin'ny Facebook sy ny maro hafa ao. Ka hoy izay avy ety moatahoata gasy hoe maromaroa ihany ny vehivavy tena sahy ary sahy mandray andraikitra toa ny Madame Lalatina ity. Fa raha ohatran'izao daholo ny vehivavy dia vetivety kely tsy afaka handrebireby ny vehivavy tsony ny lehilahy izay manana toetra ratsy tia mandrebireby vehivavy ireny. Hajaniko hatreo ny amin'iny fa misaotra antsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany. Manasantsika anao commentaire amban'ity vidéo ity mba ahafahana mandravona ireny hevitra rehetra izay anaovantsika vidéo manaraka eo. Aza dininy milaiky ny vidéo antsika ary tsarovy hatrany miabony